Saotra betsaka an' Jesosy tsika amin'izao fotoana izao, tena hoe tombontsoa-pahasoavana no eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary tombontsoa-pahasoavana amin'ny zarany teniny fa alohan'ny zavatra rehetra dia aleontsika hivavaka. Ray masina tsara indrindra ianay aminaran'i Jesosy. Eto an-tongotrao indray izay Jesosy androany. Hianatra izay handrainy avy aminao. Jesosy vavaka izay mangataka aminao mba tsy ho fahazarana ny hatongavana eto. Mangataka aminao a Jesosy, takony mahakasika rehetra Jesosy, aoka ho takony izany, ary aoka ny fanahinao masina irery no hanana contrôle amin'izao fotoana izao, ary ny fanahinao masina no ampiteny Jesosy, aoka ny fahamarinan'ny teninao ihany ny voambary, tsy misy hevitra mahaolona Jesosy malala. Mangataka aminao a Jesosy, aoka ianao koa no hamango ny fony tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Aiza mandray ny teny, mitahiry ny teny, miaina ny teny. Fa rehefa iainana ny teny, dia ny fahamarinana ny teny tsy maintsy mamaly eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Ary fiainana be dia be ny avy amin'izany teninao izany, Jesosy, mankasitraka feno anao izay, Amen. Tahian' Jesosy daholo tompoko, dia fiadanana ho an'ny tokantrano tsirairay avy. Ny lohateny ny sekolitsika androany dia hoe mahay mamoaka ny endrik'Andriamanitra rehefa tsara firaisana amin'Andriamanitra. Amen. Genesisy toko voalohany 5:7 sy 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Vakitsika, ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika, ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoronany azy, lahy sy vavy ny namoronany azy. Eto am-piandohana sady dia tiako tenenina anao. Andriamanitra miteny hoe andeha isika hamorona olona, dia ny voalohany indrindra ny ao anatin'ilay famoronana dia hoe olona tahaka ny endrintsika. Tahaka ny endriny izany namoronan'Andriamanitra antsika, ary faharoa deuxième plan na en arrière plan manjaka. Olona tahaka ny endriny aloha, izay vao manjaka amin'ny voary rehetra. Izay aloha izany tokony hapetraka voalohany. Toy izantsika ao amin'ny Genesisy toko 2:7. Ary vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofony fofinaina mahavelona ny vavoriny, dia tonga olombelona izy. Raha hiverenantsika kely namoronan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, dia en unité, nisy firaisana izany tao amin'ny Andriamanitra iray, ilay mpahary an'izao rehetra izao, tenin'Andriamanitra izay tsy iza fa Jesosy Kristy, satria ny tenin'Andriamanitra ilay teny tonga nofo dia Jesosy Kristy tonga nionina teto amintsika, ary ny fahatelo fanahin'Andriamanitra. Hatrany am-piandohana dia efa nisy unité foana tao anatin'ireo entité telo ireo, ireo personne telo ireo, tsy hoe Andriamanitra telo akory ny vavahantsika, fa personne anankitelo natambatra iray, dia izay no atao hoe trinité, Andriamanitra iray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina. Tsisy fanoherana ao amin'izy telo, fa fiombonana, azoko tenenina dia hoe firaisam-po sy firaisam-tsaina en unité foana. Raisitsika ny jaona voalohany, toko voalohany, 5:7 sy ny 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ny teny dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Ny teny no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy ny teny dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Ny teny no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Amen. Dia raisitsika indray ny 4:7 manao hoe ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy tamin'iray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Amen. Hitantsika amin'izany fa ny teny
na mihonana ny zavatra rehetra ary miconfirme io andiny tsokatra masina ao amin'izao toko voalohany andiny voalohany io le mivakitsika teo fa nisy unité tao amin'ny Andriamanitra iray, tsisy rivalité entre zareo fa nisy fifanohanana tsara, nisy firaisana tsara, nisy unité, tsy haiko inona no amparana azy akoatr'izay. Dia tiako zaraina koa tsy tahaka ny namoronana an'Andriamanitra amin'ny voary rehetra namoronany antsika. Ny rano zao tenenin'Andriamanitra hoe didin'Andriamanitra hoe mamoa zava-mananaina, dia le rano ny baikona dia namoaka zava-mananaina ny rano. Noho izany le zava-mananaina nivoaka tamin'ny alalan'ny rano tsy afaka miaina ivelan'ny rano. Dia ohatr'izay koa ny tany tenenin'Andriamanitra ny vovon-tany hoe ny tany hoe mamoa zava-mananaina isan-karazany, dia namoaka zava-mananaina le tany, dia ny zava-mananaina nivoaka tamin'le tany tsy afaka miaina ivelan'ny rivotra. Dia isika indray tsika zanak'olombelona spécial nanaovany atsika. Spécial nanaovany atsika satria izao tsy niteny izy hoe reo vovon-tany mamoa fa nidina izy. Nalainy ny vovon-tany dia nivolavolainy ary avy eo ny fofinainy mahavelona ny vavoriny dia tonga olona izy. Raha ohatra ka izay no nanamboaran'Andriamanitra anao, miala tamin'ny vovon-tany sy singa avy aminy, dia noho izany tsika asenao tsy natao hisaraka amin'Andriamanitra, tahaka ny trondro tsy natao hiala ao anaty rano sy ny zava-mananaina hafa, tsy natao hiala hiaina tsisy rivotra. Amen. Tsy afaka tsika maty tsika raha vao hoe miaina tsy miaraka amin'Andriamanitra. Izao ny tenin'Andriamanitra tao hoe noforonon'Andriamanitra tamin'ny endriny. Ny singa an'Andriamanitra atao anatiko, ary ao anatin'izay singa nataon'Andriamanitra tato anatiko izay, ao le endrik'Andriamanitra izay. Endrika voalohany dia misy an'ilay endrik'Andriamanitra le hoe telo izay iray, trinité, Andriamanitra iray, zanaka, fanahy masina, hitantsika teo samy manana anjara andraikiny izy telo mianaka. Ka izay no ilazaiko azy, fa nefany tsy mifamono fa tena hoe le unité mifameno, misy firaisana. Dia ohatr'izay koa tsika tsirairay avy ireo dia singa telo koa namoronan'Andriamanitra antsika. Tsika tsirairay avy ireo izany ohatrany hoe tsy teneniko hoe personne fa misy singa telo. Misy ianao aina ao anatinao ao, misy ianao vatana ty nofontsika ty, misy ianao fanahy. Dia io fanahy io nefa maha olona anao. Ny biby tsy manana an'io fanahy io, fa ianao nametrahan'Andriamanitra fanahy mba ahay communiquer amin'ilay fanahin'Andriamanitra. Amen. Misy singa zany ao misôma le izy, le fanahy rehefa vononao izy, satria mamelona an'io fanahy io dia ny fifandraisanao, firaisanao amin'Andriamanitra. Fa rehefa tsy miray amin'Andriamanitra ianao dia maty io fanahy io, dia rehefa maty io fanahy io dia tsisy mahasamihafa ny tsirairay avy amin'ny biby. Dia izay le mpanompon'Andriamanitra omaly hoe lasa tonga olona biby, homme charnel na homme animal. Mila mitandrina be tsika, mila mitandrina be tsika. Ataoko fohy kely fotsiny ao anatin'ny aintsika misy an'le hoe ndraso afoesiko hoe vy. Ao amin'ny ainana hoe ama misy hoe vy. Ve voalohany volonté. Ao amin'ny amantsika ao zany misy an'izay volonté zay. Ao amin'ny le i intelligence. Ny intelligence, raison ou pensée. Dia fahatelo émotion. Ao anatinao misy an'izay émotion zay. Fa ny ao anatin'ny vatantsika indray misy an'le ahoana reny tenenako azy, fonako fa misy ny 5 sens zany ao anatintsika, ao amin'ny chair-ntsika. Dia misy an'le hoe la vue,
zavatra hitantsika, l'odorat, le goût, le toucher, dia l'ouïe, zavatra haitsika. Dia zao ny zavatra voaraintsika amin'ny alalan'ity nofo ty misy impacta foana ao amin'ny amimatsika. Dia ao amin'ny amimatsika, ao amin'ny aintsika, le décision no mipetraka hoe andeha ve za anao amin'ny volonté an'Andriamanitra, anaraka an'ilay sitrapon'Andriamanitra ve, sa andeha za anao ny sitrapony nofoko. Fa rehefa ataonao ny choix-nao hoe ny safidinao hoe anao ny sitrapony devoly dia zao maty le fanahy. Dia rehefa maty le fanahy, tafasakaka amin'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy sitrapony devoly ny tanterahanao. Rehefa mety kosa nefany zaka ny fanahy ny amanao dia zaka ny fanahin'Andriamanitra hoe en communion miray foana amin'Andriamanitra, dia zay ianao no lasa hoe olona fanahy zany, homme spirituel. Amen. Zay zany endrik'Andriamanitra voalohany aloha nataony tao anatintsika. Dia ny endrik'Andriamanitra faharoa dia ny toetrany. Ny toetran'Andriamanitra nataony tao anatintsika dia le hoe vokatry ny fanahy. Choix-ntsika zany ny mamoaka ny vokatry ny fanahy sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra io ao anatin'ny aintsika ao. Safidy fotsiny le izy, anjaranao misy safidy foana, tadio tsara fa isaky ny mandeha anao vao mifoha ianao dia misy safidy foana. Dia anjaranao fotsiny ny teny hoe safidy fiainana, safidy fahafatesana. Fa le endrik'Andriamanitra nataony tao anatintsika dia mivokatry ny fanahy sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ka isika ange ny Galatiana 5:2-7 sy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Mety ho gaga ianao fa ny akamarony ka tsy izy hoe ny rehetra ny tenin'Andriamanitra azoko tato dia mitovy tsisy valaka ny tohin'ny mpanompon'Andriamanitra omaly, fa nangataka tamin'Andriamanitra dia io no mena, dia io zany ny tsaraina. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika fa ny teny averina koa ny mahasoa. Amen. Ka isika Galatiana 5:2-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Ao anatintsika zany d'origine efa misy an'ireo rehetrarehetra ireo, fa anjarantsika ny mamoaka azy. Mora be miteny hoe anjarantsika ny mamoaka azy, fa misy lakile hamoahantsika azy. Amen. Araka ny teny teo hoe tsika nasian'Andriamanitra singa avy any aminy tato anatintsika ny fofinaina mahavelona. Dia noho izany tsika tsy afaka misaraka amin'Andriamanitra, fa rehefa misaraka amin'Andriamanitra tsika dia misy fahafatesan'izay. Tadio tsara fa rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ianao dia malazo ny fiainanao, ary rehefa malazo ny fiainanao dia maty ianao. Na dia hoe tsy mbola le alevina any am-pasana ka maty fahavelona ianao. Ka isika ange ny Korintiana voalohany. Korintiana voalohany 2:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mahay mandray izay amin'ny fanahin'Andriamanitra, fa fahadalana aminy izany, sady tsy azony satria araka ny fanahy no hamantarana izany. Tsika zany raha vao hoe tenentsika teo misy volonté ao anatintsika, na volonté anaraka ny sitrapon'Andriamanitra, na volonté anaraka izay takin'ity nofontsika ity. Dia amin'ny fotoantsika chaque fois hoe le volonté an'le nofoko ihany aloha no ataoko, dia
manomboka miditra ny ota ary amin'ny fotoana tafiditra ny ota dia tafasakaka amin'Andriamanitra ianao dia rehefa tafasakaka amin'Andriamanitra ianao a dia tsy hainao tsony zay ilay voasoratra ato hoe tsy mandray izay amin'ny fanahin'Andriamanitra tsisy ninona afaka raisinao avy amin'Andriamanitra tsony satria tafasakaka ianao nefa tsarovy tsara fa Andriamanitra Jesosy Kristy ny lalana fahamarinana ary fiainana raha tafasakaka amin'ny Jesosy ianao a tafasakaka amin'ny fiainana ary rehefa tafasakaka amin'ny fiainana ianao a dia maty dia zao rehefa mampanjaka indray ilay izy tsisy hoe ao anelanelany a sady fanahy no sady olona fanahy no olona nofo na hoe olona biby fa na ianao amin'ny ilany a na ianao amin'ny ilany hozy izy Andriamanitra hoe alako ilay matimaty na ianao mangatsiaka na ianao mafana fa tsy akasitrahan'Andriamanitra tsika matimaty kanefa n'izao rehefa tsy mitandrintsika dia mora ho tsika ny tafiditra ao amin'ilay matimaty nefa ao anatin'ilay matimaty hozy izy Andriamanitra hoe efa naloha amin'ny vavako raha teo mila mitandrintsika izay mampatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny foana hoe miambena 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 tsy hoe miambina inona fa miambina ny tenanao ianao miambina ny safidinao ianao miambina ny fihetseponao ianao zay mampatonga hoe ao anatin'ny vokatry ny fanahy maîtrise de soi dia zay le maîtrise de soi hoe misy zavatra mitrango ohatr'izao zao ny hita amin'ny masoko zao ny ren'ny sofiko a dia ahoana inona ny ataoko inona ny décision atao anatin'ny haiko ato anaraka ny zavatra hitako ve iréagir en fonction ny zavatra hitako ve sa hiaino ny fanahy masina dia andeha amin'ny fitarihan'ny fanahy dia zao ireto a ny asan'ny nofo indraindray tsika mieritreritra hoe ay asan'ny nofo zany le jangajanga be le tena hoe eritreretintsika hoe criminel be sy manao délit be kanefa ny mihoatra lavitra nireny ianao a rehefa ny toe-ponao tsy mifanaraka amin'izay nitakian'Andriamanitra misy fanantenana kokoa kosa izy ny tenin'Andriamanitra ho an'ireny olona ireny no ianao manamafy ny fonao tsy ety hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia ireto a ny asan'ny nofo raha isika ny Galatiana toko 5 andininy fa 7 sy katramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao fijangajangana fahalitoana fijejojejoana fanompo-tsampy fanaovana ody ratsy fandrafiana fifandirana adilà fiafinafonana fifampiandaniana fisarahana fitokonana fialonana fahamamona filalaovan-dratsy ary ny toy izany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao izany a dia tsy handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay ny teneniko teo hoe indraindray tsika mieritreritra hoe le hita amin'ny masontsika le hoe tena grave be araka ny jugement antsika ny tena grave fa voalohany indrindrany aloha rehefa ota dia ota dia faharoa manaraka izany a le toe-po ato anatintsika ao indraindray tsika makaty ihany fa ao anatintsika mbola misy fankahalana indraindray tsika mbola makaty ihany fa ao anatintsika mbola misy fitsaratsarana ny hafa nefa ny Andriamanitra efa miteny amintsika aza mitsara io tsy hoe misy olona tokony tsaranao dia misy olona tsy tokony tsaranao fa na iza izy eo tsy mitsara ianao fa tsy hanjaranao zany na Jesosy ary na mena fitsarana tsy mitsara dia izy ianao no hitsara ny hafa mbola ao anatintsika mamela heloka mbola ao anatintsika indraindray le mankahala kely metsara velatsy tsy tiako ianao nefa nitsikitsikiko any fa raha olon'Andriamanitra koa aloha tsy afaka tsy manana droit mihitsy ntsika hoe ho tsy tia izany ninona raison fa tsy maintsy tia satria izay le zavatra nataon'Andriamanitra ao anatintsika amen te hijoro vavolombelona aminao a zavatra ny ainako le izy a dia izay koa mba nitenenin'Andriamanitra hoe tia izany ny zarainao fa izay aloha ny asanay zany ny asako moa zany a mikirakira sakafo mikarakara sakafo
dia haitsika tsara fa ao anatin'izany restauration zany tena hoe asa be dia be ny charge de travail. Ny akamaroan'ny olona manao an'io fikirakiranaka-tsakafo io zany dia araka ny voatenin'Andriamanitra sady ny fo maraina no alipandry. Satria tena hoe amin'ny 4 ianao indraindray dia efa mitsangatsangana any an-tsena any dia tonga avy any ianao mamonjy sekoly avy mamonjy sekoly ianao mbola mitsangatsangana any an-tsena, avy any an-tsena ianao miasa ohatran'inona, avy eo ianao mbola mandeha maka mpianatra, dia avy eo ianao mbola mampanao devoir mpianatra jusqu'à mifika, dia zaka ianao fa matoky dia tonga n'ilay firavan'ny journée anao dia fa Jesosy pisy reka fa toky dia zay tonga indray makaina dia oay leka dia io fotsiny Jesosy ny androandroany dia lasa ianao. Aiza ny firaisana amin'Andriamanitra? Nefa teneniko anareo hoe ka amin'ny fotoana ianao tsy manana firaisana amin'Andriamanitra, tsy hoe tonga eto anaty sekoly ianao dia manana communion mandray fotsiny ianao eto, fa le communion amin'Andriamanitra hafa mihitsiny. Hafa mihitsy relation intime anao sy Andriamanitra le izy. Tena hoe disposé Jesosy ho anao tanteraka. Mitenena amiko ianao Jesosy. Tena hoe anambaranao vetsivetsim-ponao. Dia anambaranao ny azy le vetsivetsim-ponao koa io tsy le hoe mpitakitrosa amin'ny Jesosy le hoe aiza le sakafo, aiza le trano, aiza zay. Fa le hoe Jesosy tena tiako ianao. Lehibe loatra ny famindram-ponao tamiko. Jesosy raha tsy teo ianao dia zay le izy. Tena hoe tsy haiko, mihoatra loatra eo amin'ny fiainako ianao Jesosy. Dia zay ka ny ritme-na isan'andro presque 7 jours sur 7. Dia zao tatoato aho zany nahatsapa hoe miba be zany ny vokatry ny fanahavoakako. Tena hoe lasa tsy manana patience amin'ny olona, lasa kizitina, lasa nefa efa mbatafakina kely. Dia lasa hoe tafiditra ny tahotra sy ny ayay satria manomboka tafasakaka amin'Andriamanitra, satria entin'ilay fiainana sy ny rotorotom-piainana isan'andro. Dia manomboka koa ny fahitana masoko miova. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny masonao ny jiro ny tena, koa tsara ny masonao dia mazava ny tenanao rehetra, fa raha ratsy izy dia maizina koa ny tenanao rehetra. Nanomboka maty io jiro ny tena ao anatiko io, satria ohatra hoe mijery zavatra misy trangana mijery olona, tonga dia zavatra negativa foana ny ao anatiko. Dia manomboka manontany tena, ohatrany hoe mijery olona dia tonga dia misy jugement be dia be, misy zavatra negativa be dia be zany dia lasa sensible be amin'ny tranga misy ny nofoko. Dia lasa mamoaka vokatry ny nofo, lasa tsy mahay mamela, lasa ka vao misy zavatra mitranga dia ohatrany hoe te hitatatata be hitaky ny zo zany, lasa hoe te hametrapetraka mametraka ny ady eo amin'ny nofo. Dia rehefa isaky mivavaka ako toy Jesosy tsy tiako le izy tsinona, fantatro hoe mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria mamonjy sekoly ihany tena dia tonga le teny nefa ny ohatrany hoe tsisy impact nefa ianao mba assidu amin'ny sekoly ihany. Tsy hoe tonga eto amin'ny sekoly ianao akory dia miova ho azy, fa misy volonté avy aminao ny hoe hiova iainako le tenin'Andriamanitra, izay io vao mety. Dia rehefa mivavaka isan'andro dia mangataka amin'ny Jesosy foana, Jesosy esory le toetrako ohatr'izao Jesosy esory le za le mitsara foana na marina na tsy marina tsy tokony hitsara fa misy an'izany, esory le toetrako le za le mora mankahala foana, mora leo be amin'ny toetran'ny olona, za le tsy manana patience, za le te hanery foana, esory. Dia gaga za mandeha ny andro kapitso indray mbola Jesosy zay ihany tu sais misy problème
tonga saina fa maninona le izy ny tsy mety miala ary maninona ny vavako ny ohatr'izany foana za natao fantatra hoe za natao hoe rehefa mivavaka satria zanak'Andriamanitra dia natao valiana fa maninona ny tsy mety miova le izy dia zao rehefa manontany amin'i Jesosy ianao dia valiana voalohany indrindra ny aloha mahakasika ny toetranao décision le izy safidy le izy ianao no miteny hoe hiala amin'ity ahako fa tsy Jesosy no anaisitra hoe esoriko ty fihailonanao anatinao ty esoriko ty zavatra ty non tsy izay le izy fa décision anao le izy dia mifanahy masina manohana anao sy manampy anao fotsiny hijoroanao amin'izay décision ny raisinao zay aloha voalohany indrindra n'izany mila fanapahan-kevitra avy aminao teneniko foana hoe misy safidy foana manoloana ny tranga anankiray anjaranao avy eo hoe inona ny réactionko ampidina ny adiko eo amin'ny nofo avy sa amelan'Andriamanitra hitarika ohatra anankiray mametraka menaka anankiray ohatra ao ampiasana ohatra ozy mametraka ray feno ao ampiasana alohany andeha hody tonga amin'ny maraina be zany tonga voalohany efa tapaka le menaka dia eo le décision ny raisinao nisy troka zany le menaka atao anatin'ny alina dia eo amin'izay ianao no aka décision tonga ve ianao maraina dia hitatatata be anamelika hoe nareo tena tsy mahatoky mihitsy fa ahoana ty feno ty ny ala teto maninona izy ny tapany sisany ametraka ny adiko ao amin'ny nofo avy dia hiapanga oui mety diso izay nanao anazy fa zao za ve hijoro mpanamelika sa angina ve hitako tsara ny zavatra miseho dia angina dia hitondra mbavaka mangina hoe Jesosy mamindrafo aminy Jesosy mamelany elony afao amin'izany toetra izany izy sa mbola tsara kokoa sady angina no anome azy menaka ray litatra amen misy safidy foana eo amintsika dia anjaratsika no misafidy hoe andeha amin'ny fanapahan-kevitry ny nofinao ve sa ampandresy ny sitrapon'Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka 4:9 Lioka 4:9 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy raha misy mamela ny takolakao anankiray dia atolory azy koa ny anankiray ary raha misy maka ny lambanao aza lavinao na dia ny akanjonao aza izay le décision fahatelo teo sady angina ianao tsy hiteny na dia hitanao aka hoe hoay menina an-dalana teo le tsy hoe fivitosana fa le menaka fa sady mangina ianao no mitondra mbavaka ianao no mbola manao action de grâce ianao hoe ty misy menaka ray litatra ho anareo raha ohatra ka tsy ampiny any an-trano hitanao zany foana ny nataon'i Jesosy nandritry ny ainany teto izy ange mahafantatra hoe mpijangajanga io toham-bato io fa zao tsy nanameloka izy ange mahafantatra tsara n'le vehivavy teo ampatsakany fa tsy nanameloka izy dia izay le hoe manaro-keloka tsy hoe afenina le izy fa zao manarina ohatrany hoe tsy maninona tsy hoe tsy maninona fa hoe saromana dia areninao amin'ny acte tsara le izy fa raha ohatra ny olona nge efa zatra condamné efa zatra elohina ny olona dia vao maika mahafonfony zany fa izay ny mahazava-dehibe any famelana sady mamela ianao no mivavaka ianao no manao asa soa ianao dia ozy izy le olona hoe Andriamanitra no miasa ohatra mba te mampangetahetany olona ny anaraka ny Andriamanitra ao raha chaque fois tsika présent amin'izay foana fa mila fiambenana tsy fotsiny ka jaona raisitsika ny jaona 5:20 1 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy zao no tena voaloboka
ary ny haiko ny mpamboatra. Ny sapany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sapany rehetra mamoa koa dia amboariny na dioviny mba hamoa bebe kokoa. Efa madioka teo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izao aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Amen. Mazava be ny tenin'Andriamanitra. Izy zany ny voaloboka, tsika sampany. Dia izao tsy maintsy miray, tsy maintsy mitoetra eo amin'ilay rasinitsika, fa raha vao tsy mitoetra ao amin'ilay fototritsika, raha vao tsy mitoetra ao amin'ny Jesosy tsika, dia malazo. Ary rehefa malazo ny efa rany ao amin'ny 15 hoe esorina dia ariana any amin'ny afo. Tsy ho amintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manompo an'Andriamanitra, mpanompo an'Andriamanitra, mpanenjika sekoly tia asa an'Andriamanitra, fa tsy ampy firaisana amin'Andriamanitra. Ary amin'ny fotoana tsy ampy firaisana amin'Andriamanitra, dia ohatran'ny hoe manao sinema fotsiny, satria tsy mamoa an'ilay vo andrandrain'i Jesosy amiko. Ny angatahany Jesosy hoe à chaque situation dia izao misy vokatry ny fanahy mivoaka ao, misy fitiavanao, misy pardon ao, misy tsy fanamelohanao, misy tsisy afa-tsy zavatra avy amin'Andriamanitra. Tsy haiko nefa manao an'izany sy manatanteraka amin'izany raha tsy miray amin'Andriamanitra. Amen. Aleontsika tena hoe hisafidy, ady le izy, ady amin'ny tena. Ary izao vao tena azoko le hoe ady amin'ny tena. Izao vao tena azoko mampatonga amin'ny Paoly miteny hoe asiako mafy ny tenako ho mangana. Satria tena mangana mihitsy ny ianao, le ainao zany mamirifiry mihitsy rehefa tsy tia le filan'ny nofo ty nitanterahana. Fantatrao ve hoe inona ny tena fara-tampo ny fanirian'i Jesosy? Mahafinaritra foana mamerina azy io satria tena nakasika anao hoe Jesosy ay ve zany ny valeur anay eo anatrehanao. Raisitsika ange eo amin'ny ohabolana ohabolana toko 19 andiny fa 30 sy faraiky amby 30. Zay. Dia vakitsika amin'ny teny gasy sy en version King James française le izy. Dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Dia mpitamarika teo anilany aho, sady ravoravo isan'andro, ka nilalao mandrakariva teo anatrehany. Eny, nahafaly any tany nataony honenana, ary naharavoravo any zanak'olombelona. Amen. Jesosy io mpitamarika teo anilany iray io, ary hatrany am-piandohana mbola tany mbola taloha be tany dia efa nahafaly azy, efa hitany hoe tsara ny zavatra niforoniny, ary naharavoravo azy ny zanak'olombelona. Raisitsika angely ao amin'ilay teny frantsay J'étais alors à côté de lui comme grandissant auprès de lui, et j'étais ses délices quotidiens, me réjouissant toujours en sa présence, me réjouissant en la partie habitable de sa terre, et mes délices étaient avec les fils des hommes. Amen. Zany fanirian'i Jesosy zany, miaraka amintsika. Dia nefa n'izany tsy hoe rehefa tapitra izao tontolo izao izay vao hiaraka amintsika izy, fa na izao dia izao amin'izao fotoana izao ka dia efa afaka hoe ampifaly an'i Jesosy ianao. Amen. Afaka manome an'ilay delisiny ianao. Afaka manome an'ilay faniriana ianao. Dia raisitsika indray angeny ao amin'ny Jaona toko 17 andiny 420 Jaona toko 17 andiny 420 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Ray tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako ireo izay nomenao ahy.
mba hitany voninahitro nomenao ahy izy fa efa ty ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Amen. Zany ny fanohian'i Jesosy zany. Tsika milaza hoe tia an'Andriamanitra, fa ahoana manome an'ilay zavatra tiany ve tsika? Manome an'ilay zavatra tiany ve tsika? Le izy tsy hoe Jesosy tiako ianao, na hoe mandeha ny fiankofana dia tiako ianao. Fa ahoana omentsika ve ilay zavatra tiany, hoe tsisy zavatra mampisaraka atsika aminy. Ny helokareo izy no hevitra mampisaraka anareo amiko. Dia zao tsika dia efa afaka manome fahafa-po amin'i Jesosy. Dia omeo azy zany satria izy ange efa nanome ny rehetra, efa niantoka ny rehetra. Ny andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao zany dia hoe tsika en communion aminy amin'ny fotoana rehetra. Jereo rehefa nitoetra 7 andro sy 7 alina teo amin'Andriamanitra Mosesy dia namirapiratra teo koa, namirapiratra ny tavany. Fa tsika koa rehefa mitoetra tomoera amiko izy Andriamanitra, rehefa mitoetra eo amin'Andriamanitra tsika, rehefa hoe en communion amin'Andriamanitra tsika, zany akory ny tsy midika hoe avelako ny asa mandrarako dia ndeha hitoetra ako eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, fa misy foana afaka anaovanao communion, misy foana fotoana. Jereo fa rehefa manam-potoana ianao misy fotoana anaovanao Facebook, hisurfenao Facebook, dia izay fotoana izay afaka tokanao ho an'Andriamanitra, hoe disposé ho anao Andriamanitra, teneno izay tianao, izao ny atao-poko anao. Ary jereo tsara ny fotoana laninao amin'iny zava-poana iny fa be lavitra. Tena misy be dia be fa tsika fotsiny milaza hoe tsisy fotoana. Dia izao mila mitoetra eo amin'Andriamanitra tsika. Miaina ny fisasarana rehefa feno ny fiombonana. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 1:20. Matthieu 1:20. 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izaho no hanome fitsaharana. Dia raisitsika ny Salamo 127:2 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, zava-poana ho anareo ny mifomaraina sy ny alipandry ka homana ny ihany na azo amin'ny fahasairanana, izany anefa dia omeny ihany ho an'ny malalany na dia matory azy izy. Rehefa tsara firaisana amin'Andriamanitra ianao dia izay zavatra rehetra, ny voa rehetra ange miandry fatratra ny zanak'Andriamanitra tadio tsara, endrik'Andriamanitra aloha vao manjaka. Rehefa ohatra tsara firaisana amin'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra mampilamina amin'ny manodidina anao, dia tsy mila misasatra intsony ianao hoe ianao no hisasatra ny anao ny zavatra rehetrarehetra dia avy eo ianao frustré satria ny herinao ny limité, fotoananao limité, dia avy eo ianao mistress na eny amin'ny asan'Andriamanitra ary ianao indraindray mbola mistress ihany satria eritreretinao atao kamo hitokana fa te hisasatra. Nefa mitokana aloha, mamoaka endrika aloha, izay vao vokatra. Vava mandrakariva hoy izy ny tenin'Andriamanitra, mila mivavaka mandrakariva tsika ka tsy reraka. Teneniko teo hoe tsy mila tsontsika mivavaka hoe aiza ilay vola, aiza ilay sakafo, aiza ilay fiara, aiza ilay trano. Raisitsika amin'ny Matthieu 1:9, Matthieu 1:9, Matthieu 1:9, 5:13 ka 7:13 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia aza manay anareo ka manao hoe inona no haninay, na inona no sotroinay, na inona no tafianay. Fa izany rehetra izany dia katsahan'ny jentilisa fatratra. Fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ary amin'izany dia aza manainy amin'ny ampitso ianareo, fa ny ampitso hanainy azy, ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho ao aminy. Inona ny tena mampitototy atsika? Manay ny ampitso, mitsindry ny vody andro merika.
Vavaka tokony ataoko Filipiana toko 4 andininy 5. Aza manaina inona na inona fa aoka amin'ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambaka ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Dia Efesiana toko 1 andininy 5 ka hatramin'ny 7. Ary noho izany izao koa rehefa nandray ny finoanareo an' Jesosy Tompo izay hitan'ny olona masina rehetra dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompontsika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara ary mba ampahiratina ny mason'ny sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay areny voninahitry ny lovana eo amin'ny olona masina. Ary ny fioarany alehiben'ny hery ho antsika izay mino araky ny fiasan'ny hery ny faherezana izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy ny nampitoerany azy eo amin'ny tanany ankavanana any an-danitra. Ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avy koa dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho ao ambany tongony izy ka nanao azy io lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana izay tenany dia ny fahafenoany izao mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Inona izany vavaka tokony angatahanao ho anao sy ho an'ny mpino rehetra mba ahafantaratsika tsara n'Andriamanitra. Rehefa fantatrao tsara hoe izy Andriamanitra, izy ianao eo imason'Andriamanitra, tsy ho sasahanoto izany intsony ianao satria fantatrao tsara hoe lehibe loatra io Andriamanitra ivavahanao io, tsy hanary anao io Andriamanitra io. Mety hoe mandeha lalan-tsaritra ianao fa rehefa azonao antoka hoe eo Andriamanitra dia izao fantatrao hoe misy ady fa mpandresy ianao miaraka aminy. Dia tsisy zavatra hoe mampifendro, tsisy zavatra hoe mampimononmonina fa tena hoe tonga ny tenin'Andriamanitra hoe misaotra amin'ny zavatra rehetra ianao satria ny zavatra rehetra miara mahasoa izay tian'Andriamanitra. Ka na désert io, na tany hay io, na lafaoro io, na mety be ny fiainana dia izao tsy miova mihitsy ianao. Tsy miova mihitsy ny fifandraisanao an'Andriamanitra fa tena hoe ampy Andriamanitra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany hitehaka tsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Tehaka mafitsika ho an'i Jesosy e. Ohatray. Halleloia. Le fanoharana momba le menaka very teo tsy ho an'le mpangalatra le resana teo fa ho an'le tompona menaka. Aya. Fa tsy hoe ianao nangalatra indray mandevitra. Zavatra hafa indray no asiana ataonao raha nangalatra le menaka ianao fa lesinafa hozarain'ny pasteur amin'ny fotoana manaraka izay Halleloia. Ndao tsika hitsangana, ndao tsika hisaotra ny tompo Ny antony fisaorana dia fahatsapana fa nandray zavatra ianao. Aza velan-dalo ny fotoana tendren'Andriamanitra hitenenany aminao sy ampitenena ny mpanompo. Dia izay le nitenen'ny pasteur tamin'ny fara moa hoe tsara ianao mangeta eto hoe mitenena amiko izy izy fa ny teny toriana aminao eo izy dia efa Andriamanitra miteny aminao fa indraindray tena tia ianao, tsika izany tena tia ianao le feo mivantana dia mba saintsena hoe izay tory teny eto pasteur Vololo izay adiny ray izay ho teneny mivantana aminao mihaino ve tsika niteny tamintsika Andriamanitra andro amin'ny maraina. Amen. Ina moa ny titra? Mahay mamoaka ny endrik'Andriamanitra rehefa tsara firaisana aminy. Araka ny endriny aloha vao manjaka. Zay mahatonga antsika tsy maika hoe mpanjaka ianao, manapahany situation am-piainanao, ataovy amin'izay tianao io fa any aminao baolina. Mbola tsy any aminao aloha ny baolina raha tsy mitovy amin'Andriamanitra aloha ianao. Rehefa mitovy amin'Andriamanitra ianao dia izay vao any aminao ny baolina dia afaka mihetsika sy miasa amin'izay ianao fa araka ny endrik'Andriamanitra. Rentsika ny vavolombelona teo ary ataontsika hoe raha misy ny mety hoe mba manaraka an'ity sekoly ity atao amin'ity asa fanompony ity
dia izy mivady pasteur aza sy pasteur vololona kanefa izy joro avolombelona fa rehefa nandeha ny asa ozy izy nandeha fitadiavana nandeha fitondran'Andriamanitra dia tsy mahasarona an'le communion tsy mahazo aina le fitototoana omena an'Andriamanitra hoe hitanao fo maraina ho any amin'ny sekoly naka seza devant eniko dolo ny toriteny nanao révision fa ao anatin'izay zay ilaina dia mila tsapo anao foana hoe ianao sy ny tompo dia iray ihany ary iny araka ny volazam-panompon'Andriamanitra tena mazava be ny teny tompo androany tsy atao amin'ny sekoly ianao no atao eo en communion fa misy le secret place ozy zany hoe io le hevitra mangina tokony hanokananao fotoana ifampiresahanao amin'ny rainao izay ny an-danitra amin'ny alalan'i Jesosy. Omeny tompo anao fahendrena fa anao mandamina an'izany. Fihinana ilana sekoly, eto Andriamanitra no mampianatra anao ahafahanao miaina an'le communion, mampiaina an'le communion ary mizara an'le communion sy mijoro eo amin'izay antom-pisiany ilana Andriamanitra anao. So dia indray ianao no miletika ka dia mitokana reny any an-tranonao any ianao ka tsy tonga etsony indray. Mifameno le zavatra rehetra. Zay omalitsika resaka an'izay moa hoe ny communion manokana anao sy Andriamanitra ao ny secret dia aseho aiza aseho amin'ny communion fraternelle amin'ny fiarahamonina eto satria olona mahafinaritra daholo ny eto ataovy-maina aloha zay na dia tsy sakatra sainao aza eto ny sedraina ny fiombonanao amin'Andriamanitra ary tsy maintsy aseho amin'ny fifandeferan'ny samy zanak'Andriamanitra ny fifandeferan'ny samy ao an-trano le communion iainanao amin'Andriamanitra. Ao fontano ny tenen'Andriamanitra hoe tompo tonga hiverina araka ny endrikao hitandrina fa efa nampahafantarinao androany fa ny nofo dia misarika ny aina tsy hampahazo aina ny fiainam-panahy ary misaotra Jesosy fa nampatsiahivinao fa tsy hoe mitranga ho azy le fahalavona na mitranga ho azy le fijoroana fa napetraka ao amin'le âme ao amin'ny aina izay resy lahatra convaincu le décision hijoro anda an'le nofo izay mampanota ary anaiky kosa le sitrapon'Andriamanitra izay ankasitrahanao. Tsaroviny tsirairay avy izay tonga eto androany ny fiaina tokantrano ny fiainam-panahy ny fiaina andavanandro mihitsy ary misaotra betsaka fa ny fanahafananao dia araka ny toetra misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy nampahafantarinao androany tokoa ny vokatry ny fanahy ary ny mila tandremana ny amin'ny vokatry ny nofo fa tokony ho marisika sy mazoto ny tsiraray avy ampiakatra amin'ny fotoana rehetra ny ady misy ho eo amin'ny fanahy ary hitandrina mba tsy hampidina izany ho eo amin'ny nofo. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa ao anatin'ny zavatsarotra ny lalovana tahaka izay nizaray mpanomponao teo hoe misy mangalatra ny entanao amin'ny toeram-piasana dia misy safidy telo na hitsaratsara sepanga izany hoe eo amin'ny nofo na mety hoe angina dia hivavaka ho an'le olona mba hiova le olona efa tsara izany fa indrindra Jesosy nampianarinao hoe maika mbola omena soa zaraina soa sy atao soa le olona ary tena misaotra betsaka tompo fa mampianatra zavatra be deaibe ianao. Misaotra indray ny amin'ny androany maraina mino izay fa misy fanasitranana mitranga misy fanitsiana misy fananganana misy famerenana amin'ny laoniny averina aminao ny voninahitra fa mendrika anao izany izay efa anao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay mifampivavaka izay dia taio indray Jesosy ny tokantrano ny zanaka ao tsiraray avy ao ny mety misy korotana ianao le nampitsahatra ny tafiotra anao ko ampitsahatra n'izay tsy milamina rehetra rehefa manaiky ny tsiraray avy hiverina eo amin'le lamina tsara dia ny fanafana sy ny fiverenana amin'ny endrika ao iala eto ny tsiraray avy andeha hamonjy fianarana asa tokantrano aoka ny fifaliana izay voaraina teto amin'ny fanatrehanao hoentiny miparitaka sy hozarainy amin'izay rehetra lehany aoka voatahiry ny fiadanam-po voaray avy amin'ny teny ary misaotra Jesosy fa nampatsiahivinao inko fa rehefa tena tafaverina le endrika afaka miseho le fanapahana sy le fanjakana. Raha misy Jesosy ny zavatra rava sy potika eo faina tokantrano izay tonga eto afaka manangana ianao ary afaka mamorona ianao zay very afaka ho tadiavina dia afaka ho vonjena. Misaotra betsaka Jesosy fa ninona mety endriky ny disadisa ao anaty fahanginana fandeferana afaka hiasa ianao amango fo mba hisian'ny fiombonana hisian'ny fihavanana hisian'ny réconciliation amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Tsarovy Jesosy tokantrano tena hoe tena miatrika combat foana isan'andro ary aza vela ho any amin'le combat ny sainay fa ataovy tafatompy any amin'le endrika tsy mety miverina
so dia misisika izay mba hiova ny manodidina anay nefa izay tena tsy tafiova mihitsiny any amin'le mba ilanao tsy ao mbadiky ny ahela ny fahatongavanay eto amin'ity toeranyity fa mbadiky ny fandraisana an'le teny sy ny fanekena an'le teny hiasa ao anatin'izany jesosy dia zavela isy ho diso anjarina dia ray aza amin'izay tokantrano tonga eto androany mety ao ny mpivady mety ao ny tokana fa mivady mbola tsy tonga eto fa mino kosa izay fa tahaka ny kasianao ny tokantranon'le kapiteny romanina izy ny nanatrika anao fa ny tokantrano ny voata eto ihany koa jesosy ataovy misy matsiaro sy matsapan'izany izy no manatrika anao eto fa ny amin'ny fiainatokantranony sy ny vady aman-janany na mety hoe misy zanaka lavitra mety any amin'ny province mety any ampitan-dranomasina dia ho voakasiky ny fahasoavanao amin'izao marain'izao anisany angatana jesosy mba tsy hisy hovariana amin'ity tany ity tsy ho trapanahina rehefa hatramin'ny fanomboan'ny fotoana efa nampatsivina hoe aza manay hifonanay aminao jesosy fa raha vo miverina eo amin'ny nofo tokoa dia tonga ny tahotra sy ny fanahina ty fivoriana andro marina ty atao fivoriana hifanenany tsirairay avy amin'le fiadana sy le fitsaharana oka iogotra sy esitra ny tahotra sy ny fanahina zay tsy nambolenao ary tsy avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Teka mafitsika ho an' Jesosy mazoto eo na vetivety avetrantsika dia anao fanatitra ho fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra fa sambatra ny manome mihoatra noho ny mandray ary ny mpanome amin'ny fifaliana no ankasitraha an'Andriamanitra tsy sakana ho amin'ity sekoly ity ny mety hoe tsy fahafahanao manao fanatitra tsy fanatitra ny anton'ity sekoly ity fa mifanorenana anao hifankahita amin'i Jesosy mety ozy mety tsy nanany ianao androany ary ao fotsiny sekoly fa mino fa tsy ho ela dia anany ianao mba hisy hifandraisanao amin'Andriamanitra ara-panomezana. Amen. Alleluia. Fotoana antsika manaraka dia zoma zao. Tehaka tsika ho an' Jesosy. Alleluia. Zavatra mahafinaritra be ilay amin'ny zoma. Resaka momba mivavaka. Tongava. Raha zao atao. Tian'Andriamanitra ahazo aina ny vavaka ataonao. Ary tian'Andriamanitra na hainao ary mba ahazo antoka koa hoe lasa kosa iny ilay natao tao iny lasa iny. Izy efa omen'Andriamanitra ilay fahatsapana hoe vita ilay vavaka dia heninao mitsangana avy eo ohatrany tsisy voaray izy teo. Heno ilay izy. Dia anisany mba hanananao antoka fa tena voaray tokoa ny vavaka izay nampanantenan'Andriamanitra fa tokony ho voarainy avokoa dia anisan'izay io fotoana amin'ny zoma hariva io. Hijerytsika hoe inona le zavatra andrasan'ilay Jesosy miaino ny vavakao sy hamala ny vavakao. Melohan'ny famonjena sy aorianan'ny famonjena. Amen. Dia mino fa anisany anampy be dia be io fotoana io hamparisika anao hivavaka. Satria manomboka ohatrany hoe ampatsivin'Andriamanitra mola izy ampatsivin'Andriamanitra sy ampianariny hoe ohatr'izao ilay izy ohatr'izao ny fanaovana azy dia ho hitanao fa tsy miraty Andriamanitra mamaly sy mijoro eo amin'izay. Amen. Dia izany mivavaka izany tena important be eo amin'ny fiainantsika. Dia tsara tsika raha mivavaka mba efikasy ny vavaka ataontsika. Amen. Manjary reraka koa tsika raha mivavaka nefa ohatrany tsy hitantsika hoe lasa izy izy teo. Raha afaka dia tongava zoma fa manome zavatra tsara be Andriamanitra. Androany miverinao amin'ny endriny aloha ianao vao manjaka. Tena akaikinao miverinao amin'ny endrik'Andriamanitra aloha hoe vao manjaka hoe tsy maika amin'ilay anjaka hoe fa miverinao amin'ilay endrika aloha hoe. Dia teneno izy ao amin'ilay endrika hoe safidiny ny zavatra rehetra hoe fa tsy hoe zavatra mitranga ho azy hoe. Dia amin'ny alalan'ny fanampian'Andriamanitra hoe dia afaka manova zavatra ianao hoe afaka manova ny fanapahan-kevitra hoe mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra hoe dia mankasitraka anao Andriamanitra hoe dia manaraka ny fahagagana hoe. Zareo tsara tsy tonga dia manao fahagagana aloha fa manova ny zavatra rehetra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra aloha dia manaraka avy eo ny fahagagana. Amen. Manokana fotoana zao tenen'ny tompo androany daholo manokana fotoana aza atao ambany zavatra le
enao manokana sy ny tompo tena akaikinao aza atao ambany zavatra enao manokana sy ny tompo hoe mety ho sarotra le izy zao hoan'ny sasany amintsika hoe aizako ny fiainana ty efa inona tsy fa milaza aminao marina dia marina fa tsy emory io fiainana io araka ny tenin' Jesosy dikan'izay na ianao ho ampahoriana io fiainana tsy emory io na ianao miditra ao amin'ny prinsipan'i Jesosy dia manomboka hijeriny zavatra rehetra amin'ny mason'Andriamanitra tsara communion amin'Andriamanitra mivoaka ny trano amin'izay zay atao mety zay ane le secret ane samy miara mivoaka ny trano nefa tsy fantatra hoe iza nitokana sy tsy nitokana iza mivavaka iza tsy mivavaka eny ampiatrehana vao hoe hoay fa maninana ianareo to dia mety foana satria ao ny amin'ny fito latsakadimy vao mifo ao ny amin'ny efatra sasany dia efa mitiravy raha za ianao manokana fotoana ho an'Andriamanitra dia ny teny teo ny tompo aza manao ny ianao io teny akaikinao aza manao hoe tsy mamoaka ninninona ny fanahiana hoe verenao amin'Andriamanitra hoe fa misy zavatra ho ataon'izay hoe mifanandrify amin'io zavatra ilainao io hoe dia hafa mafy an'Andriamanitra amen na aza manao izy izy fakatsao aloha fanjakana sy ny fahamarinana petrao tsara fotsiny izay efa nyteneniny hiaino ankatoavy fa recette garantine tonga dia mandahitra iny amen na dia tsika hitsaka ny saotra ny tompo saotranao zay ray amin'aran'i Jesosy menao sekoly menao teny nampahery anay ny fanatrehanao nampiasa mpanompo ianao nanintsy nanangana nampianatra nampifaly anay ianao dia misaotra betsaka fa misokatra ny fanantenanay fa possible ny zavatra rehetra satria natao anjaka izay kanefa tsy manjaka aloha fa miverina eo amin'ny endrikao aloha dia misaotra fa nampatsehivinao tompo fandroany ao amin'ny décision tsiraray avy le zavatra rehetra décision no tsara fanahy décision ihany koa ny eo ratsy fanahy dia misaotra fandroany maraina tompo mino ary miara-mino izay fa décision tsara ny io tsara fiainana sy io tsara toetra ny ao am-pon'ny zanaka ao tsiraray avy misaotra ny amin'ny fotoana misaotra ny amin'ny valim-bavaka misaotra ny amin'ny fahagagana misaotra ny amin'ny zavatra efa ataonao eto tsy hita maso ary misaotra ny zavatra efa ataonao any amin'izay toerana ilan'ny tsiraray avy ny tananao mino an'izany izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen zareo ny fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo manonona ny fiadanan'i Jesosy tanteraka eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy tafateotra ao anaty voatahiry amin'ny anaran'i Jesosy